La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ni Vaovao. Ny alakamisy zao no fantatra na ahazo alalana nanatsiny etsika kasain'ny mpanohitra atao eny amin'ny Kanjasoa mandrakizay raha ny fanazavana avy eo amin'ny prefektura Antananarivo androany. Tokony hanaja ny mpitondra kosa ireo mpanohitra ary ay hiandra ny fifidianana hoy ny KMF Knoe. Mandeha araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao ny digana rehetra amin'ny andrana klinika ny CV+ cellule. Efa maro ireo nanolo-tena anaovana andrana raha ny fanazavana azo tsy mbola amidy eny an-tsena kosa ny CV+ curatif. Anomboka amin'ity herinandro ity ny famindrana ireo mpivarotra izy amin'ny COM 67 hectares manoloana ny fanamboarana ny tsena izay ataon'ny commune Antananarivo. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo mpivarotra sy ny tompona andraikitra. Olona ray no fantatra vaovao sambotra tao aorian'ny fanafiana amin'ny tapediana tamina tokantrano iray tao amin'ny fokontany Mahery Varatra district Anambanja ka nafatesana tare général ny Instat teo aloha. Amin'itoy ny fanadidina any ao an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena voahelika higadra telo taona ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Herintaona amin'izany miatra avy hatrany ary roa taona kosa sazy miantona. Isan'ny sazy nahavoapanga azy ny resaka kolokolo sy ny fanarota-pahefana. Ny antenten'ny rehetra. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao ny alakamisy izao no fantatra na azo alalana na tsy ny etsika izay kasain'ny mpanohitra atao eny amin'ny Kanjasoa mandrakizay raha ny fanazavana avy amin'ny prefektura Antananarivo tamin'ity androany ity. Tokony hanaja ny mpitondra kosa ny mpanohitra ary ay hiandry ny fifidianana hoy kosa ny KMF Knoe Henri Florio. Inona marina no tian'ny mpanohitra atao? Io no fanontaniana napetraka ny mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ny sabotsy-ndroa misesy izay, vokatry ny fikasan'ny mpanohitra hanao hetsika eny amin'ny kanjan'Ambohijatovo, mahatsiaro tena ho voelingelina ireo mpampiasa lalana indrindra fa ireo mpivarotra manodidina ny Analakely sy Ambohijatovo. Ambeto tenin'ny olona teny amin'ny manodidina sy ny vahoaka malagasy sasany tato atiny hoe rehefa te hanao fihetsiketsena ireo mpanohitra dia aoka izy ireo tsy hiditra eo anam-pivoan-tanàna. Raha iverenina ny zavanisy taorian'ny fikasan'izy ireo hanao tatitra tamin'ny 1 ny volana febroary lasa teo, nandany hifangatahana izay nataon'izy ireo ny prefektura Antananarivo ary nanome toerana teny amin'ny Soa mandrakizay raha toa ka tsy hita ireo mpitarika sy ireo mpanohana azy nandritra izany. Nambaran'ireo mpikambana mivondrona eo anivon'ny RMDM tato ato fa hanao tatitra eny amin'ny kianjan'ny Soa mandrakizay indray izy ireo ny sabotsy fa 9 ny volana Martsa ho avy izao. Raha ny fanazavana avy eo anivon'ny prefet Antananarivo androany miankina amin'ny fivorian'ny OMC ny alakamisy ho avy izao no amalina ny fangatahan'izy ireo hanao tatitra eny Soa mandrakizay ity. Tokony hahay ifanaja ny mpanohitra sy ny mpitondra raha ny nambarany filohan'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Fitondrana ny fiarahamonina ankapobeny mba tsy ilazana an'ireny hoe karazana olana maro samihafa eny anivon'ny toeram-pampianarana ambony, mba tsy ilazana amin'ireny hoe fibanana na tsy famelana amin'ny fivezivezena amin'ny alalam-pirenena sy eo amin'ny lalana ao an-drenivohitra ireny, amin'ny alalan'ny tsy fitandremana ataon'ny mpanohitra sy ataon'ny mpitondra. Ka heverinay fa na ny mpanohitra izay efa nitondra na ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia manana didy aman'andraikitra, hanaja ny lalàna, hampiatra ny lalàna ary hanaraka ny lalàna. Takiana arak'izany zany ny iainantsika araka ny tokony ho izy ny fahalalahana na amin'ny fanehoan-kevitra nefa ao anatin'ny fanajana lalàna. Andrasana araka izany ny valan-kafatry ny prefektura manoloana ny fangatan'ireo solava-mahoaka misaina avy amin'ny tokotim izay efa nanefan'izy ireo eny anivon'ny prefektura izay.
mangataka ny ananganana gouvernement vaovao ny antoko MFM araka ny fanambaran'izy ireo tamin'ny ity androany ity mba ahafana mametraka tantandalana sy ampanjakana ny demokrasia no antony fangatana riflore. Atsangano ny gouvernement vaovao any tantandalana sy demokrasia mangataka ny filoham-pirenena hanatanteraka izany ny avy eo anivony antoko MFM nandritra ny valandresaka nataon'izy ireo any mpanao gazety androany. Miaina ao anaty krizy izao ny firenena hory Olivier Kotovaza sy ny ekipany ka ilaina ny fanarenana ifotony. Heverin'ny MFM fa ny fananganana gouvernement manana fahefana feno fa tsy fiaraha-mitantana hanatanteraka andraikitra mazava fa tsy fiaraha-mitantana hanatanteraka andraikitra mazava dia ny fanovana sy fiovana no takin'ny firenena. Miantso filohan'ny Repoblika ny MFM mba hiroso ny fanatanterahana ireo tolo-kevitra ireo. Tsy mitombo fantatra nefa ny MFM fa ny tantara dia manamarina fa ny fahatarahana eo amin'ny fifandraisana fanapahan-kevitra irosona amin'ireo tolo-kevitra aroson'ny antoko MFM ireo na tsy fanatanterahana azy dia hitondra korotana tanteraka eto amin'ny firenena. Tsy zava-baovao ho ireo mpikambana ny tokony hametrahana gouvernement vaovao ivondrona ny antoko politika maro eto amin'ny firenena. Tsy zava-baovao mihitsy fa ny prime ministre zany dia manana fahefana feno zonia ny manangana ny gouvernement toy ny nataony tokola Giolira Sanamazy ary mbola veriko fa na ilay gouvernement tamin'ny 2018 Tarintsay Christian dia ohatr'izany ihany koa. Fa anjara ny prime ministre ny mifanaraka sy miresaka amin'ny akolafikely sy ny sisa zany mba hamaritoerana le gouvernement fa izy no masomandidy amin'ny fananganana ny gouvernement. Zany dia miankina amin'ny fifampiresahana zany zengy ilana ny fampiresahany ny tedavitsika dia ny ilanina ny tany ny filanina ny tany zany dia izay fienona ny akolafikevitra rehetra eto amin'ny firenena sy ny akolafikery eto amin'ny firenena. Raha ny zavanisy teto amin'ny firenena hatramin'izay sarotra ny ahitana fampandrosoana raha toka antoko politika tsy mitovy fomba fijery no hiaraka ao anaty gouvernement iray. Voamarina izany nandritra ny fitondrany profesora Zafy Albert ary mbola niariary ihany koa izany tamin'ny andro ny tetezamita. Hita sy tena niariary hatrany fa tsy niteraka tombotsoa ny fampandrosoana ny firenena ny fahitana antoko politika tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra ao anatin'ny gouvernement voaporofo izany tamin'ny andro ny HVM. Hita taratra ankehitriny fa tao lasa fitiavan-tseza no mamaika ireo antoko politika fa tsy nikazaka ny asoa ny firenena. Ny fiarahana antoko politika maromaro ao anatin'ny gouvernement izay hita fa tsy nahomby hatramin'izay raha toka maro ireo antoko politika mitady toerana no tsy mifanaraka koa amin'ny vinan'ny mpitondra no tanjony. Manoloana ny toedra raha politika eto amin'ny firenena manambana ny fipohana krizy ara-politika sy sosialy eto Madagasikara. Izay no nasongadin'ny CFM androany nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany. Yves Richard. Mampana ny fivoaran'ny toedra raha politika eto amin'ny tany sy ny firenena izay no nambaran'ny CFM na ny Conseil du fampihavanana malagasy manoloana ny fivoaran'ny toedra raha-pirenena. Miakatra maripana io ampanohatra sy ny fitondram-panjakana mihamazovana ny fifampiantsiana amin'ny endriny maro ka atahorana hitarika krizy indrindra ny ara-politika. Araky ny voalazako teo dia mihamahazo daka ny disadisa raha tsy hiteny aho ireo fitokonana maro samihafa eo anivony université, Votovorona, Toamasina, Toliara. Hitatsika koa ny teto akaiky teto amin'ny ENS, ny Paramed. Midika zany fa ohatra ny anantanina indray ny krizy ara-sosialy eto amintsika. Eto dia manamafy ny antsoavo indrindra ho antsika mpanao gazety izay manana ny andraikitra goavana sy lehibe amin'izao toedra raha izao. Manoloana ny fomba fijery ny toedra raha-pirenena tsy mbola nahitam-boka ny fanelanelana nataon'ny CFM na ny Conseil du fampihavanana malagasy hatreto. Mbola tsy tafavoaka midinga fifampiresahana na izany amin'ny andanina ny ankilan'ny CFM hoy ny filohany androany. Dia mbola anaty ny fanantonana
zahay amin'izao fotoana izao andala ny fanatonana amin'ireo lafika rehetra hijerena ny point de vue ny tsirairay mikasika ny toetra ara-pirenena anatin'ny tanteraka zao zava-dehibe araka ny kabariko to zava-dehibe ny fifampiresahana tsy mila mpandika-teny tsika tsy mila avy any vela tsika samy gasy ny fampiresaka hitatsika ny zava-misy amin'izao fotoana zao a dia samy manana ny heviny mpiray-tanindrazana na pomba na mpanohitra ny fitondrana andrasana araka izany ny vokatry ny fanelanelana nataon'ny CFM fanontaniana napetraky ny mariny hoe hitondra vokatry ho marina ve ny fanelanelana ataon'ity rafitra misahana ny fampihavanana malagasy ity nanomboka androany tetsy amin'ny fobe toerany ampifloany fivoriana raha-potoana voalohan'ny CFM amin'ity taona 2024 ity fotoana izay namari-paritany lahadinika ho voaboasana mandritra amin'ny fotoam-pivoriana eny any toerana mandeha araky ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao ny dingana rehetra amin'ny essai clinique ny CVO plus gélule efa maro ireo olona nanolo tena raha ny fanazavana azo tsy mbola midy eny an-tsena kosa ny CVO plus curatif miantarandriana evo karazany maromaro ny andrana klinika natao mikasika ny fanefitra sy ny fiarovana manoloana ny Covid-19 eto Madagasikara. Isany anatin'ny dingana tanteraka amin'izany ny andrana ho an'ny fanefitra CVO plus gélule. Voalohany indrindra essai clinique phase 2 izay mijerena ny efficacité innocuité ny artésunate injectable mandeha irery na miaraka amin'ny vitamine C. Faharoa manaraka izany dia ny essai clinique phase 3 évaluer ny efficacité innocuité ny CVO plus curatif gélule. Izay mariako fa misy CVO plus anankiroa ny anankiray voalohany CVO plus préventif gélule zany io ary ity manaraka ity izay mbola ao anatin'ny ndrindritsika ny amin'izao tsika miteny izao ny CVO plus curatif gélule izay mbola tsy amidy sy mbola tsy hitatsika eny zany fa mbola hiandrasana ny valin'ny essai clinique amatarana hoe efficace sa tsy efficace tokoa ary afaka ampiasaina zany innocuté jerevana ihany koa ny innocuté nanomboka tamin'ny 24 janoary 2024 ny recrutement ny patient voalohany izay mbola tena ao anatin'ny tanteraka zao. Efa maro raha ny fanazavana ny olona nanolo tena anaovana ny andrana klinika amin'ny CVO plus curatif io. Namafisan'ny tompony andraikitra fa manaraka ny fenitra momba ny essai clinique ny andrana rehetra atao. Protocole io volavolaina niaraka tamin'ny master protocole avy tamin'ny OMS izay collaborateur technique nilay essai clinique ny CVO plus curatif. Ireo protocole rehetra anankiroa ireo dia manaraka atsakany sy andavany ny bonne pratique clinique izay voalohany manao ny protocole manaraka ny protocole dia misy ny cahier d'observation misy ihany koa ny étape rehetrarehetra na approbation amin'ny comité d'éthique. Nanamafy ankilany teo anivon'ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé fa manohana ny Madagasikara amin'ny fikarohana izay efa toto-saina ankehitriny. L'Organisation mondiale de la santé continuera. Ny Organisation mondiale de la santé dia manohitra ny fanohanany amin'ny ministeran'ny fahasalamana eto Madagasikara. Toananay ny rehetra mikasika ny ady amin'ny Covid-19 na ny fikarohana momba ny fitsaboana na ny fametrahana ny fepetra rehetra fisorohana ny firongatry ny ivalana retina. Averiko ihany fa ny OMS dia manohana ny fikarohana indrindra ny fikarohana nentim-paharazana andresena izao ady izao. Izany no mahatonga hoe amin'izao fotoana izao ny comité d'experts régional izay misy solontenan'i Madagasikara ao aminy dia napetraka mba hanamafisana io ary efa mandeha ny dingana amin'izany. L'OMS et nous sommes en phase avec ce qui se fait dans le pays. Tsy aivina ny tambavy CVO sy ny CVO plus gélule préventif hatreto no efa miparitaka manerana ny Madagasikara. Tsy mbola fantatra ankilany raha toa ka misy ny fikarohana momba ny vaksiny amin'izany eto amin'ny nosy. Tsy namaly ny antso amin'ny fampiroboroboana ny fizahatany anatin'ny malagasy. Tsy nanonitra ny fatiantoka izay nateraky ny fidin'ny sisy tany araka izany fizahatany anatiny raha ny fanatadiana natao misy larana ary zao. Tsy
Tsy nahomby hatreto ny paikady amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany anatiny, tsy namaly ny antso ny ankamaroan'ny malagasy. Antony, mifanohitra tanteraka ny fahefa-mividy ny mpizahan-tany vahiny sy ny mpizahan-tany malagasy. Dia ny zavatra ataon'ny olona ohatra ny hoe raisiny amin'ny ampahany ren'le paka reny. Misy ihany aloha teto aminay zany mandray le paka ray manontolo hoe tafiditra ao daholo ny trano fatoriana, ny sakafo, ny fitaterana, ny fitsidiana, fa misy ihany koa mandray amin'ny ampahany ohatra ny hoe ny trano fatoriana sy ny fitaterana ihany. Dia ny tena izy no mikaroka ny sakafo hohaniny sy zavatra tiany atao mandritra le fitsangatsanganana ataony zany. Sorona aloha fa tena tsy mahenika le izy, ary tena lavitra dia lavitra mihitsy raha ny antotlanisa no resahana, dia tena lavitra mihitsy satria samihafa ny fahafa-mividy. Tourisme local ka ny eto aminay aloha zany dia manomboka ny amin'ny 300 000 ariary any. Raha tsy ivona efa vonona ny hampiatra ny protocole sanitaire napetraka ireo mpandraraha eo amin'ny serge ny fizahan-tany, ireto farany izay manamafy ny fitakian'izy ireo amin'ny fanokafana ny sisitany. Angatahana aloha zany aminay orinasa fizahan-tany dia ny fisokafan'ny sisitany. Fa na zany dia efa miezaka izay araka le teninay tany aloha hoe mampita an'le fitsidiana ho an'ny mpiray-tanindrazana, ho an'ny malagasy eto toerana mba hisitraka an'ireny zavatra tsidihan'ny vahiny ireny, fa mba hampandroso ny toe-karena, mba hampandroso ny orinasa, dia irina indrindra ny isokafan'ny sisitany amin'ny zao fotoana izao. Dia mangataka amin'ny fanjakana zany zay hoe mba jereo re roviana no mety hisokatra izay sisitany izay, satria hatramin'izao zay tsy manana akory na dia visibilité kely akory hoe roviana ny hisokatra ny sisitany. Tokony mba ho fantatra ihany angamba an'le izy. Iray amin'ireo sehatra nizakany mafy indrindra tamin'ny fiparihan'ny valinaretina Covid-19 ny serge ny fizahan-tany. Hatreto, mbola manjavozavo tanteraka amin'ny fotoana mety hisokafan'ny sisitany izay iankina ny 100% ny asan'izy ireo. Hanomboka amin'ny ity herinandro ity ny famindrana ireo mpivarotra etsy amin'ny COM 67 hectara manoloana ny fanamboarana ny tsena izay ataon'ny commune Antananarivo. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo mpivarotra sy ny tompon'andraikitra Abrahama Randriamanana. Ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fanamboarana ny tsena ny COM etsy amin'ny 67 hectara, fipetrany raisin'ny tompon'andraikitra ny famindrana toerana ireo mpivarotra eny an-toerana. Arak'izany, nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo mpivarotra sy ny teo anivon'ny commune ny amin'ny fandaminana mikasika izany. Tanjona ny fijerena vahaolana ny amin'ny toerana amindrana ireo mpivarotra, ahafahan'izy ireo manohy ny asany na eo aza ny fanamboarana ny tsena. Raha ny famindranan'ny mpivarotra araka ny tenenina teo ny entreprise efa nahazo ny ordre de service-ny tokony na dia androany ary, fa ny mpivarotra rehetra dia nangataka. Izay moa tsy mpanapa-kevitra ety fa mbola tsy maintsy ampitanay amin'ny tompon'andraikitra. Fa ny mpivarotra zany dia nangataka hoe alao aho alamina mandrapatonga ny alahady ho avy zao raha ny fangatahan'ny mpivarotra, dia mba latsinay ny entreprise miditra manao ny asany. Ankiray zany moa zany dia eo ivelan'ny tsenan'ny COM izay misy an'ireo éponge eo dia ny apitan'izy iny nametahana ny ampahany. Ny ampahany anankiray ndraiky io dia apetraka iry amin'ny mpanaovana boula iry anoloana ny toeran'ny CIMAD, fa mbola eo mpanaovana négociation zany commune amin'izao. Ezaka izay tsisy fahatapa-ndalana eto amin'ity tsena amin'izay fandaminana rehetrarehetra ataonay izay. Hanomboka amin'ity herinandro ity ny famindrana toerana ireo mpivarotra Manarivo ny etsy amin'ny COM 67 hectara. Ankilan'izay, nanambara ireo mpivarotra ny amin'ny faneken'izy ireo ny fifampiresahana sy ny fandaminana mandritra ny asa fanamboarana. Fa izay mpivarotra aloha zany dia manaika amin'ny fanamboarana satria zavatra fampandrosoana nge zany. Fa ny zavatra tiana io tenenina fotsiny dia ny hoe tsy maintsy mba mifampiresaka aloha ny tompon'andraikitra sy izahay mpivarotra mba ahafahanay mifandamina. Veriko angamba fa hoe ny olana tsy maintsy misy dia vahaolana koa tsy maintsy misy. Satria ireo olona velona isan'andro miaina ao anatin'ny resaka tontolona varotra. Fantatra raha malala fahasairana mpivarotra angambany amin'izao dia everitra hoe efa misy vahaolana tedaviny zareo tompon'andraikitra. Ahatra 7 volana ny asa fanamboarana ny tsena etsy amin'ny COM 67 hectara raha ny nambara ny tompon'andraikitra.
nanao famboleka-kazo tao ankofafabe distrika Antsirabe faharoa na avy amin'ny fikambanana Mohamed Sisi ao Antsirabe niarahana tamin'ireo mpino silamo. Zanakazo miisa 500 no nivolena tamin'izany Kolo TV Antsirabe. Nanatanteraka ny adidiny amin'ny famboleka-kazo ireo avy amin'ny fikambanana Fondation Mohamed Sisi ny asabotsy fa 7 ny volana febroary 2024 lasa teo niaraka tamin'ireo mpino silamo avy eto Antsirabe. Teto Kifafabe commune Tsoatany district Antsirabe faharoa no nanatanteran'izy ireo izany hetsika famboleka-kazo izany. Fiara-miasa niarahana tamin'ny direct vakina karatra. Tanjon'izao hetsika izao ny fandrakofana ala ny Madagasikara sy ho fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fiarametany malagasy rehetra eo amin'ny famboleka-kazo mba ho tena lovanjafy tokoa ireo azo novolena. Isan-taona izy ireo dia manao hetsika tahaka izao. Marina aloha fa isan-taona zahay dia manana izao hetsika izao ary tamin'ity anankiray ity izao dia avy tao amin'ny Fondation Mohamed Sisi no mikarakara ny lamina rehetrarehetra. Eo koa moa tsy pisahady ny fisaorana ho an'ireo ho an'ny ministère de l'environnement et du développement durable ary tolotra ihany koa ny fisaorana ho an'ny direct vakina karatra izay nanao karakana tolo-tanana fiara-miasa nafahana manatanteraka an'izao hetsika izao. Zanakazo miisa 500 avy amin'ny direct vakina karatra no novolena teto Kifafabe izay anisan'ireo toerana voatokana ato anatin'ny faritry vakina karatra anaovana famboleka-kazo ary ny vondron'olona ety fotony no anara-maso tanteraka amin'ny fivoarana ireo zanakazo novolena. Niezaka zahay nametraka tany amin'ny 500 no niezahana natao satria eo koa ny fepitoana moa hitantsika ny rotsakorana efa milatsaka amin'izao dia niezahanay mba natratra an'izay faran'izay maximum natao tamin'ilay izy. Araka izany dia nitondra fisaorana ny avy ao anivon'ny direct vakina karatra tamin'ny alalan'izao hetsika nataony avy ao anivon'ny fikambanana Fondation Mohamed Sisi izao. Zava-dehibe aminay tokoa izao satria dia miara-mientana amin'ny ministèran'ny tontolo iainana, miara-mientana fitondram-panjakana ny mpino silamo tena derainay ary isaoranay izao hetsika izao ary anitananay ny mpino rehetra eto avakina karatra zany mba hanatanteraka ny toy izao. Tanjontsika ny hoe tsy manatsatoka zanakazo fotsiny fa tena amboly azo ho lasa ala ary tena isy olovain'ny zanakitsika mba tena olovain-jafy tokoa ny asa. Inona marimarina fa afaka 2 taona na 3 taona antsika miverina ety dia ho azo be izao azo izao tsy hoe azo be moa zany fa efa matokony mahatratra ny any amin'ny 2 metatra any 2 metatra any izay zany no tanjona. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fambolena any Bamangoky eo ihany koa ny trangam-piarahamonina any Ambanja any rehefa avy ary. Likez-o, commentez-o, publiez-o, partagez-o. Yellow Facebook baka 1 giga ampiasaina amin'ny fotoana rehetra amin'ny vidiny 10 ariary monja. Tsindrio ny dièse 322 étoile 65 dièse. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fianona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny fahasembanany sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina na andreny vohatra io na antanana azy ireo. La ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory ameloma tokantrano voahilika sy akoraina izy ireny. Ok izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Ho an'ireo rehetra voakasika ny tetikasa Rocade Nord-Est Sieste, manana fanontaniana na ayay mahakasika ny tetikasa ve ianao? Na koa mila torolalana amin'ny fikarakarana anaty taratasy? Fantaro fa misokatra ny guichet unique eny anivon'ny sampandrarahany fananantany eny avaratrano Alasora, izay natokana andraisana sy anampin'ireo tompon-tany rehetra amin'ny fikarakarana sy fanomanan'ireo atota taratasy ilaina. Ho fanatotsana aingana ny dingana mahakasika ny fanonerana, ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy dia manasa ireo tompon-tany miisa 570 izay mbola tsy nisitraka izany mba hanatona ny guichet unique.
ampahafantarina bebe kokoa ny mahakasika andingana tokony arahina sy ireo atota taratasy ilaina amin'ny fisitrana ny fanonerana. 2 miliara ariary ny vola natokany fanjakana malagasy ho fanonerana. 7 ireo tany tokony misitraka izany. 4 dia natokana ho an'ny fananan'ny olona. 4 ho fanonerana ireo tany sy ny tanimbary. Ny fanefanan'ny onitra ho an'ireo olona nanana fotodrafitrasy, fambolena, nampiasa ny toerana, mpanofa na very asa voakasiky ny tetikasa dia efa nanomboka ny volana desambra 2024. Tamin'ny taona 2024 kosa no nanomboka ny fanoneran'ireo tompon-tany sy tanimbary na ny fangatahan-dalana teo anivon'ireo mbola ampikarakarana ny taratasiny ho fanomboana ny asa eo amin'ny taniny. Aza misalasala intsony manatona ny guichet unique eny amin'ny sampandrarahany fananatany eny avaratra anao lasora raha mila fanazavana fanampiny. Hojerena manokana ny mombanao. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Anomboka amin'ity taona ity ny fambolena any amin'ny Lemakabamangoky. Hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ity androany ity namafisany fa tsisy ihany koa ny olona voailika amin'ny tanin'ny olona saina. Eritaona tao rin'ny nilazany ny filohan'ny Repoblika fa isy velaran'ny tany lehibe ambolena anatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo izay ho tanterana ny Bamangoky. Nanambara androany ny ministry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono fa anomboka amin'ity taona ity izay tetikasa goavana izay. Tsy nanjavona fa mbola mitoy ary amin'izao fotoana izao zany efa tia-pamarana anazy tsika. Io zany efa fantatra ilay toerana ilay faritra anaovana azy eo amin'ny 9 hektara eo efa voafaritra zany. Io le Bamangoky eo le Bamangoky aty amin'ny tapany avaratra zany. Ny ilany ataonay hoe rive droite moa zany tapany avaratra amin'ny Bamangoky izay tsy nisy fanajariana mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao fa vaovao io semi irrigué semi pluvial zany ny fambolena izay ho atao any fa ny tany dia midadasika tsisy faniliana olona amin'ity taona ity dia anomboka zany dia ho hitantsika eo fa tsy maintsy manomboka amin'ity taona ity ny fambolem-bary any. Fomba fambolena moderna sy ho fitaratra no tanterahana ny antoerana raha ny fanazavana hatrany ary efa vita ny dingana maro samihafa toy ny fifampiteniana tamin'ireo fondrom-bahoaka itsinjara-pahefana sy ireo vahoaka manodidina ny tetikasa. Eo ihany koa ny fitsirina ny tany sy ny famatsin-drano ny fambolena ho tanterahana. Tetikasa izay tsisy fanidina ireo vahoaka eny fotony. Ankoatra izay momba ny famokarana vary vaky ambiaty amin'ity taona ity tsy misy ahina ho iatran'ny ministra afaka namboly ihany ireo tantsaha tamin'ireo sompotry Madagasikara. Dia ny akamaroan'ny tena sompotra ny aloatra anke dia anatin'ny distrika Namparafaravola dia navita nanetsa na dia nisy fahatarana kely arany tao anatin'ny fotoana izay tokony hanetsahana ny 100% ny mpamokatra amin'ny faritra iny dia mety ho tratra ihany alay vokatra tenaina fa tsy hisy fiantraikany be zany ary amin'izao fotoana izao dia efa mitoy ny orana fa ny fiarovana andro ilay voly izay efa nataontsika ireo zany zao no tandrovana mafy mba tsy hisian'ny fahavazana noho ny toetrandro na ny mety ho cyclone mety ho avy dia mafisina ny fotodrafitrasa rehetra any amin'ny faritra loatra iny. Androany nanolotra toana arabola mitetina 5 alina sy enetsy sy iray tapitrisa euro an'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono ny GIZ sy ny vondrona action anampiana ireo mpamokatra miisa 330 any amin'ny faritra Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana ary Boeny izay isan'ny sedra fahasahiranana vokatry ny Covid-19. Ankoatra io, isy ihany koa ny toana ho an'ity ministera ity amin'ny firosoana makany amin'ny digitalisation. No tanterahana Androany Tetsy Anosy ny fifanaovan-tsony nanamarika izany. Trangam-piarahamonina kosa indray dia olona iray no fantatra fa voasambotra taoriana ny fanafiana amin'ny tapedina tamina tokantrano iray atao amin'ny fokotany Mahery Varatra distrikany Ambanja ka nafatesana ny tale generalny Instat teo aloha amin'itoy kosa ny fanadadiana any amin'ny toerana Abraham Randriamanana. Tao aoriany ny trangana fanafiana amin'ny tapiadina tao amin'ny fokotany Mahery Varatra distrikany Ambanja ny aliny 7 ny volana febroary lasa teo ka nahafatesany tale generalny Instat teo aloha olona iray ny fantatra fa voasambotra ny mpitandro ny filaminana ankehitriny raha ny nambara ny tompona andraikitra. Amin'izao fotoana izao zany nahitambokany zany ny fiarah-miasa izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana sy ny vahoaka ny fokon'olo tany an-toerana satria amintsika izay miresaka zao zany dia fa nisy olona anankiray izay anisany nandre anjara tompona andraikitra tamin'izany eloka izany dia efa voasambotra
ary atao ankety eto amin'ny brigady amin'izay eto an-tampon-tanànany ambanja eto. Miisa roa ireo jiolana natateraka ny fanafiana amin'ny Tapiadina tamin'ny oaliny 7 febroary io. Niditra avy hatrany tao amin'ny tokantranon'ny tale jeneraly Nstad teo aloha izy ireo ary nanatanteraka ny herisetra sy ny fangalarana. Naratra mafy moa zany ireo niarambona izy mivady ary voatery tsy maintsy nampiakariny taty ambanja. Indrisy moa anefa amin'izao fotoana izao dia ndosy ny fahafatesany zany tompoko la. Nanamafy ny tompona andraikitra fa mitoetra eto ny fanantanterana ny fanadiadina ny antoerana. Ankoatra izay, nahazovana tato anatin'ny volana maro ny asanjiolahatany amin'ny distrikany Ambanja. Tsy aivina tao anatin'ny volana febroary, indroa miataona no nisehon'ny trangana fanafiana amin'ny Tapiadina tany amin'ity faritra ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manodidina ny 307 ireo olona matin'ny fihinanana fisotroana ary fifohana zava-mahadomelina atao anatin'ny herintaona eto Madagasikara. Omamiadany avokafoka sy aretim-bavony ny tena mpahazo ny mandray izany. Fanadina. Mahatratra 307 ny olona maty ao anatin'ny taona iray noho ny fifohana sigara sy ny fihinanana paraka eto Madagasikara raha nantontanisana avoakany teo anivon'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Ny avokafoka no anisan'ny lasipatra voalohany amin'ny fihinanana ny zava-mahadomelina. Ny roapatelo ny aretina adan'ny avokafoka dia azo avy amin'ny fihinanana paraky sy sigara daholo zany. Efatra arivo ny isan'ny singa mahafaty ao anatin'ny setro pasigara anankiray indray mandeha iny ray amin'ireny zany le ataontsika hoe nikotina dia io nikotina io no mahatonga ny olona miankin-doha. Ny taona 2014 sivy isanjaton'ny tanora mpianatra 13 hatramin'ny 15 taona no tafiditra tanteraka ao anatin'ny fidorohana ny zava-mahadomelina raha ny antontanisa teo anivon'ny ONG Nisay. Raha ny fanadiadina manomboka eo amin'ny 10 taona eo ny zaza malagasy no manomboka miditra amin'ny sehatra io ary lasa miankin-doha tanteraka aty aoriana. Anisany miteraka vokatra tsy goavana eo amin'ny vehivavy ihany koa ny fifohana sy ny fisotroana ny zava-mahadomelina. Indrindra ny vehivavy bevoka dia voalohany aloha mahafa-jaza ny setroka siara. Ary faharoa dia manimba ihany koa ilay fiforonana ilay zaza ao am-boaka ny setroka siara. Tena manimba ary zany daholo mampatonga an'le olona matetika hoe maty ao am-boaka ilay zaza na maty voateraka na hoe teraka kelikely dia maty zany. Vokatr'ilay malformation, vokatr'ilay setroka sigara rehetra izay niainan'ilay zaza nandritra ny tondra amin'ny mamany azy tao am-boaka. Valo tapitrisa isa-taona ny olona matin'ny fifohana sigara sy ny fihinanana paraka maneran-tany. Fito tapitrisa amin'ireo manty mivantana ary ny iray tapitrisa ireo olona marary vokatry ny setroky ny sigara hafa. Amin'ito kosa ny fanohana ny fanazonjakana frantsay ny mpianatra malagasy. Ankoatra ny fanatsarana ny fampianarana amin'ny ankapobeny, tetikasa namorana ny fidirana eo amin'ny tsenan'ny asa indray androany no nanaovana sy ny fiara-miasa Yves Richard. Ifantoka manokana amin'ny fanomezana torolalana ny mpianatra malagasy momba ny fizaharana asa, indrindra sehatra asa malalaka ny tetikasa iaraha amin'ny ministera sy ny fanjakana frantsay ary ny accessmad. Araka ny fifanaovantsony mpiara-miasa natao, karazana plateforme numerika no apetraka ka isany isitraka ny tetikasa mivantana ny mpianatra eny anivony ambara tonga faharoso fahatelo. On des valises avec des tablettes. Karazana valizy ahitana tablety maro izay azo afindrafindra manerana ny nosy no atao. Ny fisitran'ny tanora malagasy asa avy hatrany no tanjony aorian'ny fampianarana. Antotan-kevitra na antotam-baovao samihafa momba ny tsenan'ny asa no tazana anatin'izay. Vao manomboka ihany ny tetikasa toy izao eto Madagasikara araka ny nambaran'ny ramatoa-minisitra teo. Qui commence, on va dire, à Madagascar. Vonina ny fanohana trany amin'ny Madagasikara momba ny tetikasa manodidina ny fampianarana ny fanjakana frantsay. Antony tafiditra anatin'ny tetikasa lara-pamehina amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena rotonta ny fampianarana. Mametraka ny mazava-dehibe ny fampianarana ihany koa ny fitondram-panjakana ka antony fanohanana. Traditionnellement, c'est un des secteurs dans lequel on travaille beaucoup. Tafiditra anatin'ny sehatra iasanay mafy ny fampianarana hatrizay. Maro ihany koa ny traikefa ananan'ny Frantsa anatin'io sehatra io no i Madagasikara tafiditra anatin'ny firenena miteny frantsay. Manamafy ny fiaraha-miasa izany ary manatsara ny fifandraisana ihany koa ka antony fanampiana.
vao herinandro izay no nanatotosa fifanaovantsony mpiaramiasa momba ny fampianarana teny frantsay ary mbola vonina izahay ny anamafy ny fiaramiasa amin'ny sehatra maro hatramin'ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny mpampianatra. Androany no tontosa tetsanosy ny fifanaovantsony mpiaramiasa teo amin'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena mazovoan'ny Frantsa eto Madagasikara ary ny teo anivony Access Mad mahakasika ity tetikasa ity. Ny enany fanomezan'ny malagasy lanja ny teny fankasitrahana tahotra ny atongavany amin'ny fandokafana no antony raha ny fanazavana azo ilaina amin'ny sehatra maro anefa ny fankasitrahana androany ihany koa ny andro maneran-tany momba ny compliment Yves Richard. Fihetsika tsotra fahana manatsara zavatra maro ny fahaizana mankasitraka sakilain'izany avokoa ny sehatra rehetra na izany fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fifampitondrana eny anivon'ny orinasa hatramin'ny fifandraisan'olon-droa ho an'ireto ray aman-dreny nanaovana fanadiadiana ireto nampahatra ny tokantrano ny fahaizana mankasitraka. Tamin'ny 79 zany zay niaraka voalohany dia tamin'ny tao 27 ny soratra raha tamin'izay aloha zany fisorana natao aminao satria mety ny zavatra nataony tamiko mety misoratra anazy zany tsisy anandro tsy meno tsy manao an'izay raha ohatra zany hoe amena zay koa isan'andro dia lasa manan-tanteny izy avy. Tena tiako a mahafinaritra ny zavatra ataonao dia mankasitraka anao raha ohatra izay hoa dia keko tsara mihitsy ao anatin'izay aloha izay tena manifanaraka tena mampaharitra satria izay zao efa tena fahely tsy fa ho telopolo teo zao ny vasako kely. Na ilaina aza ny fahaizana mankasitraka misy ny fotoana natokana amin'izany hoy ny manam-pahaizana ara-tsaina nanaovana fanadihadiana tokony ho avy any amin'ny potanteraka ihany koa no hanaovana ny teny fankasitrahana izany hoe tsy tokony ataotao fahatany ny fankasitrahana tsy hatongavana amin'ny fandokana ity faran'izay mety amotika toe-tsaina olona iray. Ny fiantraikany fandokafana mety ho lasa manana fiheverana diso momba ny tenany le olona izany hoe lasa manambony tena loatra. Ny teny fankasitrahana na ny compliment mampiabo ny fahaizana mankafy ny tena na estime de soi, manana estime de soi positive fa ny fandokafana indray lasa manana complexe de supériorité ny fitenenetsika anazy izany hoe lasa mihevitra ny tena no ambony noho ny hafa nefa raha ohatra ianao ka manana estime de soi positive na hoe mahay mankafy ny tenanao dia olona tsy manambony tena fa mahafantatra ny lanjanao fa sady manaja ny hafa. Androany ny andro maneran-tany momba ny fankasitrahana tsy nisy ny fanamarian'izany raha ny teto amintsika antony ilazana fa mbola tsy mipetraka araka ny tokony ho izy lanja ny fankasitrahana eny anivon'ny fiarahamonina. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia mpisehatra misy 300 amin'ny topi-antsorana 3 ao Antsirabe no nahazo fiofanana avy amin'ny ATT ny farany herinandro teo Kolo TV Antsirabe. Nahazo fiofanana avy amin'ny ATT ireo mpisehatra eo anivon'ny fitaterana tanety eto Antsirabe renivohitra ny herinandro lasa teo. Nandritra ny 5 andro no nanatanterahana ny fiofanana ary olona misy 300 no nisitraka izany. Votoaton'ny fiofanana ny fanatsarana ny kalitaon'ny fitaterana mba hiditra eo amin'ny sehatra matianina kokoa. Eo ihany koa ny fandaminana eny anivon'ny topi-antsonana tsirairay avy, indrindra fa ny fanajana sy ny fandraisana ireo mpanjifa. Tsy ho azontsika moramora zany fanatsarana ny kalitao zany raha tsy misy fanamafisana ny fahaiza manao nireo mpisehatra ao anatin'ilay fitaterana. Eto koa ny zavatra alatsika voalohany aloha dia reny fihetsika fifampisitositoma teny ratsy loto isan-karazana eny anivon'ny tompom-piantsonana ireny. Ety fiofanana ity zany dia nametrahana fanamafisana ny fidirana any anatin'ny matianina. Fitaterana matianina sy irin-doza ireo ny tanjona napetraka amin'ny ministeran'ny fitaterana eto Madagasikara. Araka izany dia nanao antsoavy ny tale jeneralin'ny ATT ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny fitaterana rehetra izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna. Izy araka izany ny fanamorana ny fampidirana azy ireo ao anatin'ny fotoana voavetra. Manao antsoavy mihitsy
ny mpitatotra zay mbola tsy tonga ao anatin'ny ara-dalàna zay mbola tsy miditra ao anatin'ny ara-dalàna ary ny mampalaelo an'izy ireo le manao tolotra klasy voalohany VIP mbola misy koa tsy tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna ka nanome 10 andro everiko fa antonony tsara zay ny ATT hidiran'izay mpitatotra rehetrarehetra ao anatin'ny ara-dalàna ny ATT ankehitriny dia manamora an'izany fidirana ao anatin'ny ara-dalàna zany mba ho fitaterana matianina fitaterana herendoza ny fitaterana eto amintsika araka izany dia ho amafisina ny fanaramaso eny anivon'ny tompo-piantsonana rehetra eto Antsirabe renivohitra manomboka izao taorian'ny fofanana izay nomena azy ireo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia voahelika higadra telo taona ny filoham-pirenena Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Herintaona amin'izay miatra avy hatrany ary roa taona kosa sazy miantona fanantena. Nivoaka io arivo io ny valim-pitsarana ny filoham-pirenena Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Voahelika ho nanao kolokolo sy nanao fanararao tapahefana tamin'ilay rarada izay kota ny tenany ary nahazo sazy telo taona amponja. Herintaona amin'izany sazy miatra, sazy miantona tranomaizina kosa ny roa taona. Nivohitra nandritra ny fitsarana azy fa nisy ny pacte de corruption tamin'ny ity filoha teo aloha ity sy ny mpitsara iray Gilbert Azibert. Ity farany izay nahazo sazy telo taona an-tranomaizina ihany koa, herintaona amin'izany no sazy miatra. Mbola tsy fantatra hatreto na mpiakatra ny raray Nicolas Sarkozy na tsy. Ny 17 Martsa ho avy izao dia mbola hisy ny fitsarana azy mikasika ilay raharaha Pygmalion momba ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana ny taona 2024. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara tao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.